Tompoko klasy tompoko vavy dia ankafaliana indray no hitsidiana ny tokantranontsika amin'izao aliny 7 Desambre 2022 izao. Miarabantsika rehetra noho izany fotoana ifanomezantsika izao indray amin'ity fandarana Resaho Aloha eto amin'ny MBS télévision ity. Fondrosan Renjato no manolotra ny fandarana Gimaky sy Mangalaiseno. Miarabanao tompoko. Miaraba tompoko. Mifarana ny taona 2022 amin'ny vanim-potoana toy itony dia vanim-potoana anaovana tombanezaka ny mahakasika ny fiainam-pirenena, ny fiainam-piarahamonina, ny fandarantsika moa dia fandarana niainga tamina famakafakana ara-politika, ara-tsosialy, ara-ekonomika ary ara-piarahamonina eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara. Fandarana anankiray izay noezahantsika foana ny trandrahana zavatra mitombona sy misy miainga amin'ny famakafakana ny zavatra mitranga dia noentina tamintsika izany andininy 570 ny amin'ity anio ity tamin'ny taona 2022 izany. Vonjandrenjato erahantsika malala hoe ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao izay tarihan'ny filohan'ny Repoblika Rajoelina dia rotaona izay no ny tantanany ny firenentsika malagasy. Fantatritsika hoe ny herintaona voalohany dia nezahana ny fomba fijery mahitsy amin'ny fomba fanaovana politika dia ny hoe année de grâce. Tapitry ny année de grâce 2019 iny dia ny 2022 dia fantatritsika fa nena maivay ny fanoerana teto amin'ny tany Repoblika Madagasikara. Telo volana ningainy ilay taona 2022 nefa dia fantatritsika fa niditra tao anatin'ny vanim-potoana ny valanaretina corona virus isika. Rotaona ny tantanana Andrenjato inona no azo ambara satria raha ny zavatra misy iainantsika aloha zao dia mihiba telo teboka roa ny arikarena fobe eto amin'ny tany Repoblika ary fantatritsika hoe ny dombo telo tapitrisa ny mahantra vaovao inona no azo resahana tao anatin'izay rotaona ny tantanany ity fitondrana Rajoelina ity. Manantitra ny arahaba fantatritsika fa ny fanombohana fahefana fandraisam-pahefana tahaka izao dia misy hatrany tsy maintsy olana ekeny zany. Saingy ny any Madagasikara zany dia hafa kely satria tsy tahaka an'ilay fomba mampanao eran'izao tontolo zao ny fomba natao teto Madagasikara. Voalohany aloha nisy ilay eritreritran'ny tontolo tamin'ny alalan'ilay coronavirus zany dia somary ohatrany nalefadefaka isika menakavy teto amin'ny fomba ifandraisana satria dia niatra avy hatrany ny amehana ara-pahasalamana. Nandritry ny taona voalohany ny tantanan'ny président Nirina Rajoelina dia fantatritsika fa amehana ihany koa no nitondrana azy satria dia nalain'ny président Repoblika ny fahefany ny ampahany fahefana ny antenimieram-pirenena ary nidikan'izany dia milégiféré par voie d'ordonnance zany ny fanjakana no tantanan'Andriamatoandro Rajoelina hatramin'izay ka hatramin'izao. Dia izao zany izy vao miditra makany amin'izay atao hoe hitondra ny firenena amina lalàna ny fitantanam-bola nolanina teny anivon'ny parlement. Ny fomba fandaniana azy moa tsy hidirantsika lalina dia ho asiana teny ihany aza satria somary manahirana be ny ihany fomba fiasa eto amin'ity régime Andry Nirina Rajoelina ity. Ny mahazatra azy zany dia normal be raha ohatra ka mbola manimanina ny tongolon'ny Egypte izy satria ny fomba ny tantanany roa taona voalohany dia ohatran'ilay fomba ny tantanany ny tetezamita ihany. Ary tany amin'ny tetezamita moa dia mazava fa sady tsy misy indrafo no tsy misy lalàna. Dikan'izay dia ny fahefana avo ny tetezamita no nanao izay nataony tamin'izany fotoana izany dia no heveriny fa izay ihany koa no zavatra atao mandritra izao fitantanana ny Repoblika fahefatra izao. Hevi-diso zany satria
dia ny republika na tiana na tsy tiana miditra ao anatin'ilay valan'ny ara-dalantsika zany hoe ny ordre constitutionnel dia tsy maintsy ny lalam-panorenana no kitrifahara-ny fepetra rehetra zay raisina eto Madagasikara sy ny fepetra rehetra zay hitondrana ny tany sy ny fanjakana de tsy zay nefa no izy nivoaka tany ivelan'ny ivelan'ny republika faefatra mihitsy ary ny président Andry Nirina Rajoelina nitondra ny amehana ara-pahasalamana satria lalàna tany amin'ny republika faharoa no nanapahana teto amin'ity fireneny ity nandritra zay amehana ara-pahasalamana zay zavatra mahavariny zany ary no heverina fa tsy hisy teny mihitsy zany ny olo-kafa akoatra ny maro anisy ao anatin'ity fitantanana ny régime ny republika faefatra ity dia kanjo nipoitra ny fanoherana teto Madagasikara ary marina fa tsy fidin'ny olona ny anohatra fanjakana fa misy tsy mety matoa manohatra fanjakana ny olona ary anisan'ny nanao angao tenda tamin'izany sika Guy Maxime Ralaiseheminy amin'ny hoe tsy mety kosa la raha ohatra ka firenena efa amin'izao vanim-potoana iainan'izao no averinao any amin'ny taonjato faharoapolo satria taonjato faharoapolo mihitsy zany efa taonjato faraiky amin'ny roapolo tsika izao de miverina any amin'ny taonjato faharoapolo amin'ny zava-misy sy natao tamin'izany tsy mitovy mihitsy amin'ny fiainan'izao tontolo zao amin'izao taonjato faraiky amin'ny roapolo zao de zany nefa moa ny zavatra natao teto dia samy nenonenitsika ary misy mahavariana aza misy manao eso teny sy ny ohatr'izany hoe tsy nahavoa ny fanoherana fa tena tsy niongana ny président Andry Nirina Rajoelina tsy le hoe Andry Nirina Rajoelina miongana angeny ny tanjona amin'ny fanoherany fa mifamerenana ny fiainan'ny firenena ao anatin'le laoniny ao anatin'le lamina momba ny ara-dalàna na ny atao hoe constitutionnel zay ny tena tanjona zay nanaovana angao-tena nandritran'izay telo volan'izay raha ho an'ny panorama manokana fa ho an'ny RMDM moa zany izy andrody be mipanohatra de fa heritaona izy zao no nanao angao-tenda mikasika indrindra ny tsy fetezana rehetrarehetra ataonyity fanjakana Andry Nirina Rajoelina ity zay zany raha ohatra ka jerena maimaika ny tokotany akapobe ny lalovana amintsika izao eto Madagasikara ary tsy misy mahamenatra mihitsy ny ezaka nataon'ny fanoherana hatramin'izay telo volana sy heritaona izay zany satria nandeha nitety faritra ny fanoherana na dia tsy miatra aza ny lalàna mifeha ny mpanohitra eto Madagasikara sy ny antoko politika eto Madagasikara amin'ny ankapobeny ny satan'ny antoko politika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara na dia tsy miatra aza na dia nisoratan'ity fanjakana Rajoelina ity tanindritran'ny tetezamita aza ny mombamomba an'izany lalàna ny antoko politika ny lalàna ny momba ny fanoherana momba ny fanoherana eto Madagasikara dia tsy napiarina zany tsy apiarina zany ao anatin'ny anteny meram-pirenena na dia mazava ao anatin'ny constitution azy zany fa manana d'office le 7e vice-président amin'ny assemblée nationale de tokony ho an'ny fanoherana dia jerijerena fotsiny moa zany lafin'izany mandrakity ny androany nefa dia mazava fa na dia ny président ny anteny meram-pirenena aza dia nilatsakatsehatra mihitsy nanohatra n'ity fanjakana ity manoloana ny tsy fetezana rehetra tsy hoe tsy fetezana kelikely nanao vakim-patsilana raha izay nolazana azy satria de ndresaka ny momba ny raharaha volamena resaka volamena izy ary zay no le itomotivany panorama hoe anao vakim-pantsilana ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny dia ny zakany antoko fanoherana zany ny président ny assemblée nationale nandeha nidina mihitsy tery amin'ny WPR nandeha nanao angao-tenda mihitsy satria tena zay mihitsy le fihetsiny teo ny kapakapa mihitsy izy ary tena nandindy mihitsy izy manoloana nreto membre gouvernement ary tena nahazo fanohanana tamin'ny ankapobeny mihitsy hoe tsy mety ty ataonareo ty ahoana zao zavatra zao ny volamena ho resantsika manokana mantsy ty volamena ty rehefa avy eo Guy Maxime Ralaiseheminy satria misy tantarany io ary misy
ny antoka lehibe tokony ianteheran'ny firenena manoloana ny toekarena ankapobeny sy ny toekaren'ny firenena amin'ny ankapobeny. Fa iverenako kely le fomba fitantanana atao anatin'ireo taona izay ahitana endrika fitantanana andritra ny 5 taona ny tetezamita Andrianjato dia fantatritsika hoe ny tetezamita raha ny tombana natao dia efa mihoatra ny 1,2 milliard de dollars teony eo no ny vola nivoaka teto Madagasikara izay vola voangona tamina harem-pirenena tamina fanodikodonam-bola sy ny sisa fa na dia dina natao io ary maro ireo mijoro vavolombelona amin'izany amin'ireo izay mamakafaka ny fiainam-pirenentsika izany tamin'ireny vanim-potoana ireny fomba fitantanana no resantsika eto fantatritsika fa ny fitantanana ara-politika Andrianjato no mamany fitantanana ara-ekonomika, ara-piaramonina, ara-sosialy ny endrik'ilay fitantanana misy amin'izao fotoana izao tehiteny ve tsika fa tohatra ny mbola mirona mandeha makany mijadona satria dia izay tian'ilay filohan'ny repoblika atao no atao hita ihany koa eny anivony antenimieram-pirenena na dia misy azy izany fanoherana vitsivitsy izany miainga avy ao anatin'ilay fitondrana dia hita ihany ny manara-dreny rano raha amin'ny fomba fitantanana ankapobeny tiako hotsindriana Andriandrato dia hoe mbola mety manana espoir ve vahoaka malagasy ny isiny zany fiovany zany fomba fitantanana izay toetra efa maripototra efa lalipaka eto amin'ny firenena izany. Ny fanantenana moa zany dia tsy maintsy hananan'ny olombelona miaina hatrany ary marina fa hoe l'espoir fait vivre les imbéciles everiko fa tsy dia tena imbécile loatra ny fanoherana satria ny vahoaka ange raha amin'ny ankapobeny tsy manana teno atao amin'io hoe marina fa hoe ny vahoaka ny tompony teny fantatra fa tsy maintsy misy ny leader politika zany hoe ny mpitarika politika ary ireo mpitarika politika ireo dia ny fanoherana zany zao no manao loha laharana manakina manao vakam-pantsilana ny zavatra tsy mety rehetra eto amin'ny fiainan'ny firenena ary amintsika miteny zao dia ombeny ohatrany hoe tsy lay fomba fijerin'ny fitondrana hoe tsy nahavoany mpanao politika fanoherana fa ny olona rehetra zao dia miandrandra hoe inona no tena ho ataony ny antoko fanoherana eto Antananarivo renivohitra zay zany zao ny akabeazan'ny olona miandry an'izany ary everiko fa tsy tonga ho azy zany ary zany tsy hoe fitite isalotra ny fahombiazana fotsiny fa ny zava-misy no manamafy an'izany matoa zany ny fanjakana mandeha misakana ny tatitra ataon'ny Sur Mbs amin'ny fanoherana nanerana ny faritany zany dia everiko fa matahotra amin'ny fanjakana ary fantany fa mahazaka olona ny aty amin'ny antoko fanoherana matoa zany ny fanjakana nanao ny sauf conduit ho an'Andriamatoa Marc-Ravalomanana nampime be satria nalain'ny olona sary dia miseho amin'ny Facebook sy ny YouTube eran'izao tontolo zao hoe iny en'ilay fanjakana malagasy fa manaraka fotsiny en'ilay président teo aloha Marc-Ravalomanana Vansoavana Andrinany Tasy miakatra miazo andrenivohitra dia zany ve nahazaka sa tsy nahazaka zany ary ny fomba nanaovana amin'ny fitetezana amin'ny faritany zany ankoatra ny ezaka izay ataon'ny président Marc-Ravalomanana amina mobilisation na capital à risque moa zany no an'ny investissement atao amin'ny politika tahaka itony dia fantatsika fa nakany Toamasina nakany Mahajanga nakany Ambatonazaka nakany Fianaratsoa ary tany Antsirabe farany teo reny zany sy ny fitetezana ny tsena manodidina ny ato anatin'ny faritra Nalamanga sy ny faritra Itasy sy ny manodidin'ireo zany dia fantatritsika fa dia nisy endrika zay milaza fa fo amin'ny torimason'ny olona
satria na tsy aro voafitaka manoloana reo fampanantenana pokaty zay nataony fanjakana rajoelona nandritry ny propagande ary tsy misy tanteraka hatramintsika amin'ny teny zao ny zavatra tanteraka amintsika amin'ny teny zao zany a dia fantatritsika fa réalisation zay nataony ny fanjakana Rajonary Mampianina avokoa ireo manomboka mitrevona vatona sonotry ny tany reo ary everiko fa tsy misy tokony hoe amenatra ny asa fanoherana eto Madagasikara zany fa tena nijoro ny asa fanoherana teto Madagasikara ary mandritra n'ireny vanim-potoana ireny ho antsika manokana Guy Maxime Ralaisehany de Andriamanitra mahita hoe ahoana no fomba ataotsika mba hahafahana mamonjy ireny faritra rehetra zay nitetezina teto ireny. Trano Tomasina dia fiantran'ny olona no nahatonga atsika afaka niaina sy ny velona nandritra ilay fietketsehana rehetra natao tany Tomasina tany Mahajanga dia Andriamanitra mahita hoe inona ny zavatra atao tonga any Mahajanga dia manahoana ny restauration ny hébergement sy ny etsetretsetra hatrany Fianaratsoa fantatritsika fa tany Fianaratsoa dia namana no nanao ny fampetranoana sy ny fikarakarana rehetra tahaka zany ny tany Ambatondrazaka dia honorable Fidèle Razarapiera zany amina relationship zay nananany ao anivon'ny tanàna Ambatondrazaka no afaka nanaovantsika ny hetsika rehetra zay natao tao amin'izany raha ho antsika amin'ny rahalahy manokana zany sy ny mpikambana rehetra zay samy manao ny ainy-tsy ho zavatra tonga mifanotrina ao anatina vanim-potoana fanaovana fihetsehana ohatran'ireny zavatra vaovao teo amin'ny fomba fanaovana tolona teto Madagasikara zany ary marihina fa teny hoe matahotra ny mpamatsy vola ara-politika eto Madagasikara matoa zany tsika izany ny fomba ny ainatsika ary izany mampitahotra azy dia hanaovantsika fanadihadiana ihany koa zany Guy Maxime Ralaisehany amin'ny taona ho avy io hoe izany tena mampitahotra ny fandraisana anjara ara-politika eto Madagasikara satria tena misy misakana mihitsy zay zavatra fatao zany tsy misy lalàna amintsika amin'ny teny zao satria zany mihitsy ny tenin'ny Senit sy ny ACC tamin'ny fifidianana tamin'ny 2024 hoe tsy misy lalàna mikasika an'izany hoe pré-campagne zany tsy misy lalàna mikasika amin'ny financement ny élection sy ny ohatr'izany fa dia kibo mitsara tena ny olona zay mandray anjara amin'izany fifidianana zany dia ho an'ny manan-katao moa zany dia lany ny fetra lany ny azy mifetra ary hitantsika fa hatramin'ny fanafarana fitaovam-piadiana mahery vaika raha anaovana enquête parlementaire amintsika amin'ny teny zao dia zany rehetrarehetra zany no tsy maintsy hanaovana fanazava-kevitra ho an'ny vahoaka zay manaraka ny fanoherana amintsika amin'ny teny zao raha izao sika nokivy dia vereto zany Madagasikara satria fantatritsika fa marina fa misy tony fanampiana tonga hoe avy amin'ny Banque mondiale avy amin'ny Amerikana fa nanaovantsika ironie kely le amin'ny Amerikana iny fa ho an'ny Banque mondiale zany dia fantatritsika fa arakaraka ny mahabetsaka ny trosa no mampahantra ny vahoaka malagasy zany mila tena fantatra ny vahoaka malagasy zany tsy hoe mahazo volontsika dia avy hatrany dia lamina amin'ny firenena tsy zany mihitsy no izy matotsika mahazo vola ka tsy mbola makany amin'ny pitsopitso ny mandeha mampitombo ny arikarena faobe anatiny ny trosa zay trosa hoanina ngereo trosa hoaniny kerereo ny dikan'izany hoanina reo zany tena ary ny olona mitrosa hoanina zany tsy dia be loatra zany fa avance sur salaire zany raha ty amintsika olotsotra no resahana hoe ny karamanao no jereny dia iny karamanao iny no efa manomboka tapahana amin'ny farany volana zay ny avance sur salaire zay no fanampiana omena ho an'ny olona hoe andeha hihinan-kanina fa ny olona andeha ho any amin'ny fampandrosoana zany tsy zany mihitsy no izy ary tsy io lalana io zany no izy fa io manavesatra ny trosa manavesatra ny trosa dia miditra mankaty amin'ny fahasimbaniny toekarena malagasy zany io trosa be mivosy io ary ohatrany hoe fahaly fotsiny le fanjakana hoe nahazo volandray tsika tsy le trosa mihitsy ny tsara na ratsy fa amin'ny akapobeny ny trosa tompoko dia ratsy satria tsy manana contre valeur économique hoentina miady
an'izay troso zay zany tsika manohitra an'izay troso zay a de verety foana zany a nyvoaka malagasy ary mbola hitombona zany a ny fanazavana rehetra hatramin'izay ka hatramin'izao zay indrindra ndranjato satria tsara foana no ampatsahivina amin'ny olona an'izany trangan-javatra zany a mahakasika ny vola zay trosainy ny firenena malagasy ary tsara foana koa no mampatsiahy fa diso mihitsy ny fihevitry ny olona ny amin'ny hoe rehefa misy fotodrafitrasa maro mijoro de zay no ataontsika hoe mandroso Madagasikara nefa raha zay ilay famokarana ny olana raha toe-karena mbola mitambesatra mbola tsy miainga lay machine eo anivon'ny famokarana eny anivon'ny tantsaha dia tsy mbola hita taratra mihitsy zany lay ataontsika hoe firenena miainga mandeha makany amin'ny fialana amin'ny fahantrana fa diso mihitsy indraindray ny fomba fijerin'ny olona hoe misy fotodrafitrasa sport vita tsy colisée vita ry de hoe zay no ataontsika hoe mandroso nefa ny isambatan'olona de tena mbola maro ny tsy anasa mitambesatra ny fahantrana fantatritsika fa vitsy no afaka mampianajanaka 520 isanjato mbola tsy tafiditra an-tsekoly hitatsika ny sekoly manerana Madagasikara mbola misy ny mipetraka amin'ny tany fantatritsika fa olana goavana ny famatsindrano na eto Antananarivo fotsiny aza zay azo eritreretina hoe tanàn-dehibe kanefa de misedra n'zany olana rehetra zany no antony mahana an'izany rehetra zany satria ny olana eto Madagasikara ndrenjato de hoe fomba fiteny ara-politika rehefa tonga amin'ilay fitantarana moa de tsisy nanao inona tany aloha tany tsisy nanao ninona tany amin'ny 80 taona lasa dia zany fomba fanao politika zany no eritreretitsika fanoerana fa tokony hitondrana fanovana ny andininy 440 moa satria mijery momba ny fitondrantsika eo dia mba mijeriko ny momba ny fanoerana de fantatritsika hoe ny lalam-panorenana any amin'ny andinina 440 de mametraka mazava tsara zay zo fototra ho amin'ny fanoerana zay na tiatsika na tsy tiatsika de tsy maintsy misy ny mitondra ary misy ny fanoerana ary ny fanoerana mieritreritra ny hitondra kapitso amin'izay fomba fahitany sy fomba hitariany indray ny anarenana ny firenena ndrenjato tombatombana foy amin'ny hoe aiza ho aizary raha zay dingan'ny heritaona ny fanoerana tamin'ity régime rajoelity zay raha niezaka zay nerahantsika tamin'ny telo volana lasa zay nametrahana ny panorama zay mazava tsara raha ny fanambarana natao ny 17 septambra sy ny 15 septambra ny amin'ny fahalovana ara-pitantanana eto amin'ity firenena ity ny amin'ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana inona no tranga mety ho eritreretitsika hipotra amin'ny 120 momba ny fanoerana aloha no resahantsika ny taona 120 moa zany dia ho everina fa taona ny fanoerana satria nanana tombony zany ny fanoerana nandritry ny heritaona iny nanazava araky ny lanjany sy ny tanjany teo amin'ny tokotany politika teto Madagasikara ary am'izao faran'ny taona zao moa zany de fantatsika fa nanefa ny mpanohitra anankiray ny zanaky manandafitra zany dia migadra heritaona sazy miatra avy hatrany na de hoe tsy tonga aza ny olona mpanohitra ny mpitory izy raha teo moa tsy tonga tany de ny ministère public zany hoe ny fanjakana zany no lasa nanenjika de namoaka ny didy io ary didy fampisamborana alabara zany no niatra tamin'izany fotoana zany zavatra mahavariana ihany io satria na ny eloka be vava azo razaina hoe manakaikikaiky ny hoe tratram-bodiomby azy eto Madagasikara de tsy manao an'izany mihitsy ny fanjakana ary avitsina no ahitana hoe tonga de avy hatrany de ny ministère public no manenjika tahaka n'ity zavatra mitrango ity fantaritsika ny tantaran'io raharaha ny zanaky manandafy io fa resaka tamin'ny Facebook mikasika olona anankiray voalazany fa maty
ay mbola velona soamantsara le raha namana de tsy de nanao problema le raha namana fa ohatrany misy olona manabosy amin'ny fomba hahafahana tena miagrave an'le situation zany a dia io mefara amina hoe fanagadrana eto Madagasikara io de ny fanoherana zany raha taitaitra hoe taidronony mandroatra dia hojonony ohatran'io dolodolo zany ny fanoherana amin'io taona ho avy io raha ohatra ka taidronony mandroatra ary soa ihany fa tsy taidronony mandroatra amin'ny fanoherana eto Madagasikara tsy de mila tsy fanoherana zany zao tsy manao provocation mihitsy fa ny mpitondra fanjakana indray zao no manao provocation fa ny fanoherana tena milamina tsara manazava hevitra ohatran'izao ataontsika asianao zao a manazava hevitra amin'ny vahoaka mijoro eny masombahoaka fa tena misy zany atao hoe fanoherana zany fa tsy hoe azo batibatina na atao ohatra zany fa tena mijoro tsy hoe mijoro fotsiny eny an-dalambe na ohatra zany na eny amin'ny kianja tokony anaovana tatitra fa any amin'ny assemblée nationale sy any amin'ny antenimieran-dolona de mijoro ny fanoherana ary everiko fa zava-dehibe zany fietsehany zany ndikan'izay zany a mila manana retenu zany hoe tena manana fahambonina mihitsy eo amin'ny fomba fanaovana politika ny fanoherana fa tokony hiainga avy amin'ny fanoherana ny manao ny moralisation ny fanaovana politika eto Madagasikara ary zay moralisation ny fanaovana politika eto Madagasikara zay a dia everiko fa tsy insensible zany hoe tsy de tena anampitsofina am'zany ny vahoaka malagasy mpanaraka politika eto Madagasikara de hitantsika eo mifandehany amin'ny taona ho avy io zany hoe anao ahoana ny hetsiky ny fanoherana eto Madagasikara ny fanjakana moa zany de efa hita amin'io fa somary mitritra ny fanjakana inona raha ny nampitritra ny fanjakana teo hoe nareo mihitsy ny tena mpamitaka amin'ny filora joel tsy tsika nge mamitaka matoa misy miteny an'izany hoe tena misy mamitaka amin'ny filora zareo any zany no famitaka am'izay lafin'izay matoa misy miteny eo anatin'io fanjakana io hoe tena zay filora joel ny fanarahana fotoanana fa tsy hoe ny olona manodidina amin'ny président Rajoel de efa ohatrany mazava zany sary rehetrrehetra zany hoe iza zany le mpamitaka iza zany le mpanelingela iza mmpanakorotana amin'ny firenena de tsy tsika amin'ny fanoherana itsika amin'ny fanoherana mazava ny fandehan'ny raha ataotsika tena mazava mihitsy hoe tsy mety ny lalam-panorenana de tanysaitsika ny andininy sy ny toko sy andininy ao anatin'ny lalam-panorenana retoreto ny dikan'izany hoe fanitsahana ny lalam-panorenana zany de tsy mazava ny seni de ny fahitatsika mazava fotoan'izao zany a de tady anao anjolofo zany le fanjakana amin'ny fanagadrana olona tsy mitovy hevitra na hoe olona rehetra teo aloha de tiana hogadrana avokoa zany ny olona rehetra teo aloha de ny majorité any ihany ange no miteny eo anatin'ny assemblée nationale hoe tsy mety zany zavatra zany de misy mpahalalana ikihoizana no miseho ndray tokony hovana ndray io ACG io inona ihany ary zany ataotsika zany no fiarahamonina ra politika eto Madagasikara nge no mpanao politika any fotony ny tena mahafantatra azy ary mpanao politika any fotony zany nge anisan'ireo solombavambahoaka ireo na winina endrika ireo na milisy ireo na militant reo na tena politicien reo na etsetretsetra de mifeverako azy zany a reo olon'ireo mahafantatra ny fiarahamonina amatoa zany miaohatra reo olon'ireo amin'ity le ACG ty a de andikan'izany a misy tahoatry ny hitrangan-javatra tahakitahaka ny hoe endrika valifaty a ny zavatra mety hitranga amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara de miaohatra izy hoe ahoana marina moa ny olona nge mieritreritra na de ao anatin'ny fitondrana ary izy na manohana ny fitondrana ary izy de tsy manohana mambolony mieritreritra izy raha ohatra ny vice président avy amin'ny fianaratsoa ohatra ny resahanao de miteny mahitsy mihitsy izy rehefa tena miteny zany de tena mazava zany fa fitantanana zany kosa de mazava fa tena esprit partisan zany de manao adhésion izy sy ny ohatrohatra zany fa tsy hoe de manao amambolony fotsiny hoe ninninona ataon'ity olona ity de hoe ekena fa tena zay zany a fa parole d'évangile io de tsy azo fana mihitsy zany a eo amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara
de mba efa mba mahafinaritra nge zany tsy nitranga zany fiovana zany raha tsy nisy ny fanoerana metodika natao teto Madagasikara ary zay fanoerana metodika zay zany a no zao iainantsika sady metodika no positif zao iainantsika zao raha ohatra zany zao tsika miresaka am'le Îles Éparses fotsiny ohatra promesy ange hoe averiny io Îles Éparses io de rehefa nandeha ny anina de verina solution positive de zao ndray zany zao mihevitra hoe tena angatahana restitution ndray inona ndray vaova hevitra ohatran'izany le fanjakana ataontsika eto Madagasikara ty inona ty ataontsika ary zany le positionnement raisiny eo amin'ny lafin'ny stratégie zany stratégique mantsy zany satria mitaha amin'ny la Frantsa mantsy zany de lasa stratégique satria la Frantsa zany a de anisan'le firenena 10 lehibe eto ambonin'ny tany ary la Frantsa zany a anisan'ny mamaritra ny zone géographique misy an'ny Madagasikara tsy samiditra eto mihitsy ny Américaine zay première puissance raha tsy mihera amin'ny la Frantsa ary rehefa tonga zany ny Américaine de veriny fanjakany ty fa hoe azo atao zany a no manitsakitsaka indray a lay fomba filaza azy moa hoe discussion indispensable et nécessaire et essentiel zany no fomba filaza azy amin'ny resaka diplomatika de hoeverina indray zany fa any ambadika ihany zany resahana fa amin'ny aty amin'ny apahabe maso a de andao indray hiverina hoe le position initiale moa zany de atsika zany no mandinika ny raha am'izao tsika miteny zao hoe misy tsy tena fahazaran-draharaha loatra eo amin'le mpitondra fanjakana tsika miteny zao raha ny tombatombana ndrenjato a eo moa olo zay tsy fahazaran-draharaha zay fa tena azo tsapaitanana satria raha lay 5 taona nitondrany Rajoelina ny tetezamita roa taona ny tantanana an'izao régime nanomboka tamin'ny 74 zao dia eo ihany le fahatsapanany amin'ny hoe tsy faiza mitantana mihitsy amin'ny ankapobeny lay firenena satria zany no atsapahtsika mpanohitra ny amin'ny hoe mivoaka miditra lay fitondrana tsy manana paikady tena mitombona sy mazava amahana n'lay fototry lay olana fantatritsika hoe variana any amin'lay tsy lahara-pahamehana lay fitondrana tsy manana plan tsika moa zany de iandry ny plan émergence de Madagascar amin'ny 15 janvier zay ho atolotry ty fanjakana ty roa taona teorina ny fotoana hitantanana zay no esesona ohatra ny mapy tamin'ny fotoan'androny no esesona lay fisandratana 2030 nefa lay IEM hatreto dia azo tenenina mihitsy fa pokaty satria izao zany voahiditra indray lay fanjakana amin'ny élaboration les plans émergence de Madagascar de zay no afahantsika miteny ndrenjato tsy ampiapambana hoe tena mauvaise gouvernance no misy tsy misy planification tena mitombona sy mazava hitondrana an'le firenena teninjatovy moa tsy ho resahantsika eto makasika n'lay famakiny ny olona azy ny olona no mamaky ny olona no miteniny amin'ny hoe izay lay fitondrana tao anatin'ny roa taona tsapa kosa nefa fa ny fanoerana arak'izay volazantsika izay dia ny hoe misy construction misy position mazava ny amin'ny famakina ny fiainam-pirenena mieritreritra moa tsika ny amin'ny 1.24 araky ny efa natsidika ao teo dia ny hoe ho fanoerana tena mipetraka misy ny firaisan-tsaina firaisan-kina fiombona-kevitra amin'ny tanjona tokana dia ny hoe ny amin'ny tombontsoa iombonana zay no dingana tsitsika atongavana ndrenjato tapitra androany ny fivoriana ara-potoana ho an'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-doolona tsy resaka sezitsika teo tsy voavaha lay olana satria tsy ampy ny korom tamin'ny nandraisana fanapa-kevitra ho amindreo zay mpitantana ambony teo aloha zay fantatritsika no resahana ombenimbeny tatoaty tao anatin'ny tierinandro ty inona vakan'izany satria tranga toy izany ny solombavamboaka lasa naka ny toeran'ireo mpitondra ambony teo aloha ireo inona no azotsika makinan'izany satria sahiran-tsaina ny rehetra hoe hoaiza ihany ary ty firenentsika ty zany fa inona ny zava-mitranga ny zava-mitranga nge rehefa dinihana
tsongofo tena tsongofo in'olona ary gasy reo ny ankapiazan'ireo a de voafity tany amin'ny tontolo ambanivohitra reo le sombavambaoaka reo de mahafantatra ny dikan'izany satria ny adalan'ny olona tafinana ny adalan'ny tena ny tafindama fa ny adalan'ny olona no roraina sy ohatroatra zany nefa dia misy ihany ny samy mamalagasy zany de fantatsika fa tsy maintsy tafiditra zany eo amina vanim-potoana hafahafa gorogoro ohatran'izao misy eto Madagasikara zao be de be nge ny affaire doublon fampidirana fitaovam-piadina HCJ dolotolo inge zany génocide tamin'ny farafangana ny 100 millions de dollars tany a Solala ny io affaire-ny Jirama io efa ndraisantsika teto fa mbola opantsika mikasika an'io le fiololory any amin'ny faritry melaka io de zany affaire maloto daholo zany eto anatin'ity fireneny ty ny bombo chaussette faraparany teo ny écran place etcetera zany ange HCJ dolotolo fa maninona raha moa zany hoe ny hafa ihany ny adalan'ny hafa ihany ny tena troana fa ny adalan'ny tena ho tafinao lamba fotsiny eo de mba tsongofo tena tsongofo n'olona mba menatra ihany zany reto sonim-bavambaoaka reto ary misy manao esoeso hoe de voaitsy mihinany namany reo hoe tsy zany kosa ny fomba fandaniako azy ndrenjato no miteny ary za ihany no manao an'izany engagement zany hoe raha ohatra kosa manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra zany be de be nge tsy mety farany teo zao ny fifidianana natao tamin'ny olona teo iny de ny reo le fiarahamonim-pirenena nge mbola tsy manaiky fa tena nisy osoka sy alatra kolikoly avolenta ary ny corruption zany dia avy atrany zany rehefa lany eo zany reo olona de tokony nazao mihitsy ary ho izany nanao an'izany kolikoly zany izany name baiko izany etcetera raha vao ministra ny nanao an'izany raha ireto le futur parlementaire reto zany no tratran'izany HCJ nge zany ndikan'izany tsy ny fitondrana teo aloha ihany no tratra amin'io fa tratra amin'ny dolodolo zany ny olona rehetraretra ary ho gagy eo reo mpitondra fanjakan'ireo fa aterin'ny olona fotsiny aty amintsika ny dossier rehetraretra mombamomba an'ireo olona reo kelikely eo hoe ty ny dossier misy raha toy zao ty misy raha takan'izao ty misy raha takan'izao satria tena ny momba ny tena zany mijery an'ny eo antendronorona aloha vao mijery ny amin'ny mahazon'ny olo-kafe ary zany de tena filamandra tokony atao zany eo amin'ny fanaovana politika ndikan'izany tsy hoe mametraka ny impunité tompoko de any amin'ny tany misy fitsarana marina zay no atao hoe impunité tena marina le fitsarana matoange reny le frantsay président ny Renault sy ny Nissan reny nandeha nitsoky avany Japon ny tonga ny Liban de satria tena mazava ny tenin'ny frantsay reha vao mihaino ny débat ianao ka le justice any Japon tena rehefa dinihana tsy milamina ihany koa de ahontsika no andeha ho tsaraina any amina justice injuste de zay zany le problème ary zay nge mahatonga ny olona hoe tsy ho tsarainy any amin'ireo le firenena entitrentitra be any amin'ireo le Irak na Iran na Israël ianao no tsaraina satria afarany azy mangataka extradition izy zany mba ahafahana tena mitsara an'le olo-pireneny any amin'ny taniny satria any amin'ny taniny fitsarana de efa manakaikikaiky ny marina angamba aloha tsy misy fa efa manakaikikaiky ny marina de eo zany tokony anaovantsika fanadiadiana eo amin'ny fomba fitrangan'ny endrika fanaovana politika eto Madagasikara satria endrika fanaovana politika nge zany mba tsy andesindesiko fotsiny an'reto assemblée nationale reto raha zao araka milaza reo assemblée nationale reo ka apakatra an'ireo raharaha reo inona ny zavatra hitranga eto Madagasikara de samy mieritreritra tsika samy mieritreritra dolodolo tsika misy olona mbola vonona ny anao politika ave eto Madagasikara
ary fantatsika fa ny olona lehibe eto Madagasikara raha tsy velona eto Madagasikara raha tsy mangalatra zany nge zany ny dikan'izao sary rehetra mitranga eto Madagasikara zao hoe nahoana moa ny olom-pirenena eto Madagasikara no velona de zay le firenena tena république bananière tsy milamina mihitsy zany ny firenena ary zay tsy filaminan'ny firenena zay ny tokony anaovana forohotana andeha mba hitambatra andeha hanatsara ny fomba fitantanana nyty Madagasikara ty fa ny fitantanana Madagasikara mihitsy ange zao lesoko be zao e zay indrindra miresaka fitantanana Madagasikara moa tsika de miresaka sezitsika zany dia reo firenena rehetra zay fantatra fa mba niala tao anatin'ny fahantrana ary tonga amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana zao de tsy misy afa-tsy ny fampiarana ny lalàna ao anatin'ny tany sy ny firenena misy azy zany lalam-panorenana ny lalàna velona sy manan-kery de tsy io zany dia ataontsika hoe asinga anankiray zay tsy azo elana mihitsy ao anatin'ny firenena te hiala amin'ny fahantrana dia ny fampiarana ny lalàna manan-kery état de droit raha izay no lazantsika azy ndrenjato ka asa roviny Madagasikara no izy mpitondra ary tena vonona sa ny andeha hiala any anatin'ny fahalovana fa ametraka ny lalàna manan-kery ary tsy misy mpitondra ambony lalàna satria fantatritsika moa zany raha tsy resaka fotsiny tsika roa taona ngendrenjato scandale maromaro ihany zay nitranga raha teto Madagasikara zay fa dia rehefa vavahantsika ny raha de hitatsika fa tsy tonga hatramin'izay eritreretiny rehetra fa mba ho famahana an'izany fototrolana de ny tsy fanarahan-dalàna zany eto Madagasikara miresaka filolory tokoa tsika eo ndrenjato tsy miroro tamin'ny fitatana ny Andriamatoa Rajaonary Mampiana na ny régime Rajaonary Mampiana de fantatsika hoe fa nisy andrana momba n'io filolory io tamin'ny Jirama fantatsika moa resantsika teto tamin'ity taona ity ny olona ny Jirama de anisan'ny olana fototra de ny fandaniana amin'ny solika apetrainy Jirama zany amindreo le centrale thermique rehetrarehetra resantsika manerana Madagasikara reo rehefa miala eto Antananarivo tsika dia fantatsika hoe saika ny exploitation Jirama zany amin'ny resaka centrale thermique de eo amin'ny 500 isan-jato manerana Madagasikara faritra 20 de groupe daholo no ampiasaina any amin'ireo faritra io zany ndrenjato nisy vokatra tamin'izany fotoana zany ary tsika moa iroso amin'ny fanadihadiana amin'izay lafiny zay nisy vokatra tamin'izany vanim-potoana zany satria ianao tao anatin'le régime mahazo zaraina avy eo fantatry ny olona satria io foana ny olana miverimberina de hoe mivarotra fahatyantoka ny Jirama rehefa mivarotra fahatyantoka ny Jirama de mazava ho azy fa tsy afaka mihitsy zany Jirama andeha ho any amin'ny fahaleovantena ara-pitantanana amin'ny famokarana sy ny fitsinjarana ny jiro araka ny teninao teo moa hoe mbola eo anatin'ny fanaovana fanadihadiantsika ary zay fanadihadiana zay zany mpaka am'izay resaka ataonao zay lalina de lalina zany satria iankina ny toekarem-pirenena satria ny toekarem-pirenena dia mbola mijanona fa ny énergie eto Madagasikara zany anisan'izany ny Jirama sy ny solika amin'ny ankapobeny zany de mbola produit stratégique ary amin'ny maha produit stratégique azy zany dia iankina ny fiainam-pirenena ray manontolo zany ny atao hoe produit stratégique de anisan'ny filoloha rehefa tonga zany de ho valalaniny ianao mpiaino sy bojery anaraka ny fanadihadiana zay ho atao amin'izany lafiny zany satria tena mambotry ny firenena mamotry ny firenena mihitsy tena mamotrika ny toekarem-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy zany ny firaisana tsokombakomba vaventy avolenta manodidina an'izay raharaha mpiarina manodidina ny produit stratégique eto Madagasikara zay na io gouvernement io aza tsy mahazo ny tena atao hoe vidiny ara-dalàna mikasika ireo produit stratégique ireo eto Madagasikara fa mbola tompony mangatakatony de ho ajantsika eo igny fa ho jerentsika amin'ny fotoana manaraka ary ho ataontsika lalindalina tsara satria famotopotolana rehetra zay mahakasika an'io zavatra io
zany hoe am'izao tsika miteny zao de misy olona avy atrany dia manan-karena fotsiny eo an-damosiny vahoaka malagasy manoloana n'izany zavatra zany zay zany ny amin'iny aloha fa amin'ny fiainana kapobeny fotsiny angamba no ijerenany zay fahantrany vahoaka malagasy zay ary mahatonga ny mpitondra fanjakana ho fesona manoloana ny tsy mahita lalakivoahana moa zany raha ny tena marimarina kokoa hoe ohatra raisina fotsiny zany zao ny zava-misy eto an-Antananarivo renivohitra ny zava-misy eto an-Antananarivo renivohitra nge fantaritsika fa indraindray te hanao modernisme avy hatrany indraindray voasakany zava-misy de miembotra fa nga ianao afaka manao fitantanana ny firenena na ny tanàna ivelany misy atao ao anatin'le fiarahamonina misy atao anatin'ny fiarahamonina nge ka raharaha sarety tadiditsika fa alohan'ny voahan'ny président Tsiranana nampiongana azy zany teo amin'ny fahefana de nanao fanampiana ny vahoaka malagasy tamin'le préfet naga izy fanampianan'ny olona zany hoe tena makany amin'ny bamesy avokoa ny olona rehetraretra zany ny banque malagasy d'escompte et de crédit zay zany ny de nahazo daholo camionety fourgonnety nahazo 4L nahazo 403 tamin'izany sisy de ny olona nahazo 1000 fanjairana sy ny ohatroatra zany ny zarainy zay nahafahan'ny président Tsiranana nametraka ny foibe ny mpifafa sy ny Saint-Gera teto Madagasikara anisan'ny firenena afrikanina voalohany nanana n'izany tombon-dahy zany Madagasikara tamin'izany nefa moa fantaritsika fa niongana izy de tsisy naharaka n'lay programme dolodolo ny taty aoriana de zao no izy ahoana moa no anafahanao manala ny sarety raha ohatra ka efa tany amin'ny transport de marchandise tsika tamin'izany fotoana zany no miverina mitambatra ny transport de marchandise sy ny transport de personne ahontsika ny tamin'izany fotoana zany efa nandeha nampiasa 3 chevaux sy 4L fourgonnette am'izao tsika miteny zao de miverina sarety siposiposy ary tena maro vahana be deabe satria mitondra hatramin'ny 3 tonnes ny sarety anankiray ndrainjato satria zany fantatritsika fa reny olona reny zany no azo lazaina hoe moyen de transport accessible am'le pouvoir d'achat zany hoe reny no fitaterana takatry ny fahefa-mividy raha ohatra ianao ka andeha hividy vary de reniny fanjakana vary amidy mora no mbola andeha ilingilingy andeha hanofa camion ny camion zany tsy mikisaka raha tsy 1 million de francs raha ohatra ka mihoatra ny 3 tonnes izy 1 million de francs izy vao mihetsika de mbola jereny ny charge jereny ny lavitry ny lalana sy ny etsetratsetra de mitombo any anatin'ny masokareny zany ny dikany zany ireto sarety reto ny tena akaiky indrindrindrindra ny olona mitrongo vahoomana me maro satria araka mivolazantsika misy eo amin'ny 3 millions nouveau pauvre eto Madagasikara de manazava ny zava-misy nge ianao te hitantana hoe zay te hitantana renivohitra tena milamina be sy ny etsetratsetra ataoviny ianao e fa aza ny olona no heverinao fafako zay nge ny tena problème eto Madagasikara ny olona heverin'ny fafako de hoe mandoto tanàna le vahoaka de asorina tsy hiditra ao anatin'le tanàna zany ange tena mifanohatra amin'ny lalam-panorenana mihitsy zany le article 10-14 voalazanao teo zany tena le liberté de mouvement d'aller et de venir ao anatin'ny fiarahamonina mihitsy ny tena voasakatsakana amin'izany lafiny zany de anjaratsika ary reo informel reo nefa ny tena économie satria reo no mistabiliser reo nge ny miantoka n'le resahantsika hoe TVA ary ny économiste mahay rehetrretra de milaza fa ny loharanony économie formelle de ny économie informelle de anjaran'le fanjakana nge ny mahatonga azy hoe ho formelle fa raha ohatra ka poretinao fotsiny izy ahoana moa no ahafahan'le informelle makany informelle tsy misy mesure incitative apetraka ty fanjakana ty na iray asa inona mesure incitative apetraka io fanjakana io tsy misy ny any amin'ny gazy ny resahantsika teo satria ny rafozan'ny président république ny tompo fandrarahana gazy eto Madagasikara de efa nanaovan'ny Sénat mandamahantsotra zao le izy de mbola naveriny tary amin'ny Assemblée nationale de tsy mifidy tsony ny tao anatin'ny Sénat
lafinjavatra maro no mety antikanana zany satria politika zao andiniantsika azy zao hoe de efa manaja tena ve zany ny sena satria lehilahy lehibe zareo rehetra sy vehivavy lehibe daholo izy rehetrrehetra oa de tsy ady amina raharahanja-azy ohatra zany satria zany nge tena raharahanja-azy député zao no bakonao hoe tsy maintsy zao ndray no atao am'ty raharaha ty de veriky fa tsy mety zany zavatra zany a de ny efarany a ifototra aminy daholo zany zavatra rehetrrehetra zany satria tsy moramora nge ny miaina an'izany eny anivon'ny fiarahamonina nareo mpitandro amin'ny filaminany reo raha nge olona manana fianakaviana manana zanaka etsetra any anivon'ny fiarahamonina rehefa kelikely tsy zakatsony ny pression an'izany a de veriko fa tsy maintsy anaraka atsika ihany a ny opinion global orina kely a satria miezaka manazava ny ambanindainy rehetrrehetra tsika manoloana ny tsy fetezan-javatra zay atao eto Madagasikara amitsika miteny zao de moramora ve no ahitan'izany hoe am'izao tsika miteny zao raha tena te amboly arak'izay tratra ianao de hitanao fa tena tsy maintsy mivesatra vidinjesika hatrany amin'ny 4 arivony ray kilao 4 arivony ray kilao zao tsika miteny zao de anjaranao ny mpieno rehetrrehetra mihevitra hoe masomboly tsy aividina am'izao tsika miteny miteraka vary 4 kilao zany zezika ray kilao zany a de ahoana ny fomba ahafahana hatafavoahana ao anatin'zany vesatry ny fisonotry ny vidim-piainana eto Madagasikara zany tsy atsika mamorona satria rehefa nyteny ny gouvernement hoe manomboka mahazo aina ny FMG am'izao tsika miteny zao 4800 4800 izy zao tsika miteny zao efa manakekikake ny 25000 miampy an'reto vesatry ny trosa vaovao vao nataon'ny fanjakany reto de veriky fa vao maio andeha anao midina makany miglissé eny moa mibotsaka ihany io zany a de eo zany tsika no raisina any amin'ny telo volana voalohany ampiarana nyty lalàna amin'ny fitantanam-boly ty satria mifampiarana nyty lalàna amin'ny fitantanam-boly ty nge hatramin'ny volana mars de manao caisse d'avance fotsiny ny fanjakana aloha mandrapatonga amin'ny volana mars rehefa miatra amin'ny volana mars io a eo zany nonomboka amin'ny fahasahiranana ary zay moa le nivavahantsika tamin'ny herinandro lasiny hoe ny crise ene ka après crise vao tena crise ary zay moa no mahatonga atsika ombenombeno mitondra an'izany fanazavana zany indrenjato a fa mbola rahantsika kaiky farana moa ny fivoriana ara-potoana misy ny tatitra ao ataon'ireo antenimerandolona 4 am'rahalahy zay nanao ny fanadihadiana ny commission d'enquête parlementaire zany a hitantsika eo ny toyany satria raha ny lalàna manan-kera dia vokatra ilay commission d'enquête parlementaire dia anjara ny fitsarana avy hatrany ny tokony mandray an-tanana ny fanoizana an'izany fanadihadiana zany vonosan'Andrianjato tsapa atao anatiny io fanadihadiana zay nataon'izy 4 am'rahalahy io zany a fa de maro tokoa ireo olona zay vao antso ary nitondra ny anjara andraiky ny tandrify azy a nitondra fanazavana nitondra porofo ihany koa raha izay ny ilazana azy a manoloana n'ireo raharaha 4 zay ampatsiviko eto hoe ny raharaha doublant ny raharaha génocide ny farafangana ny fanafarana fitaovam-piadiana mahery vaika zay tsy ny fanjakana malagasy no nanao azy a ary ny raharaha fitantanana ny vola ny covid-19 ndrenjato andrasatsika ny fihetsiky ny fitsarana malagasy amin'ny ty taona vaovao ty zany satria tsika moa zao hiditra ao anatin'ny fotoam-pialatsasa zao ihany koa raha-pitsarana de andrasatsika zany a ny mety hotohany zany fanadihadiana zany a satria dia tsapa fa raha ny tatitra ataon'izy ireo a dia tena azo tsapahitanana fa misy mihitsy a ny fanitsakitsahana ny lalàna manan-kery manoloana indrindra ty fanafarana fitaovam-piadiana ty ndrenjato hitatsika moa zany ny amfarika amin'ny 20 ny volana desambra zao no voalaza fa anao an'izay tatitra zay a ny ao amin'ny antenimerandolony raha tsy hoe hiazakazahan'ny fanjakana ny amoahana ny vokatra
ofisialy ny fividanana ho an'ny Sénat farany teo de mety tsy ho vita tsony zay satria misy ny fifandimbiasa pahefana am'izay fotoana zay de raha vokatra de avy hatrany de miatra de mandeha zany ny famindram-pahefana de ny dikany efa antenimerandolona vaovao ny eo noho izany antenimerandolona vaovao zay mendano tanteraka amin'ny fanjakana de mety ho very anjevony zany ity fanadiadiana zay atao ity nefa natinana tsy tiana tantara mipetraka ihany zany de veriko fa na inona vokany dia tsara nanao ny azo toizana foana zany amin'ny vanim-potoana zay azo toizana amin'ny vanim-potoana nefa tsy hanohy azy zany le antenimera vaovao satria miankina amin'ny finiavana moa zay lafin-javatra rehetrarehetra zay fa rehefa miresaka coronavirus moa tsika de fantatritsika fa mianaka be ny coronavirus zany tato anatin'ny herinandro faraparany zao ary ny an'ny Frantsa moa zany de tratra ny président république tratra ny filohan'ny antenimera-pirenena tratra ny isolé ny premier ministre ministra maromaro sy ny londohan'ny mpisorona rehetra any Frantsa zany dia tratra ny ty aretin-dratsy ty ary ny président Emmanuel Macron moa zany de tena voalaza fa tena vomafy satria sady tratra ny courbature no tratra ny sery mahery vaika no grippe mahery vaika no mikoakoaka mafy no etsetera de manao an'izay isolement zay zany mandritry ny fito andro ny président frantsay ny dikan'izany ny Europa ray manontolo satria nisy fivirina ny arahan'ny mpitatana européenne moa teo de fanerasera teo ry zareo de ohatrany lasa nianaka be any anivon'ny fitantanana ny Europa ray manontolo ity aretin-dratsy ity ho antsika eto Madagasikara dia tsy azo lazaina hoe efa afa-dozy tsika fa mbola ao anatin'ny tanteraka mihitsy noho izany dia andrasana zany ny ho fihetsiky ny fanjakana manoloana an'izay inona no ataon'ity fanjakana ity manoloana an'izay aretin-dratsy zay anao banga mialina tahaka an'le teo indray ve zany de anala baraka amin'ny firenena satria tsy tsika no miteny an'izany fa ny mpitantana ny toe-karena iraisam-pirenena no miteny an'izany hoe lasa mpitondra malagasy ny atsasaky ny vola de samy mahita eo zany tsika eo amin'ny fomba hiatrehana ny fiainan'ny firenena fa dia itsika le indro mahita amin'ny maizina ohatry ny tainombona tsetsy davabary satria tena voro mihitsy tsika sady tsy mahazo mihitsy tsika ny fanjakana ny omen'ny olona otrsaina sy mitambesatra amin'ny taranaka mapara zany dia mbola tena miatra amintsika ihany koa sady efa mitrositsika no tsy mahazo eo ny olana fototra momba ny covid hoe sady efa nitrositsika no tsy nahazo satria fantatritsika moa ny fomba ny tantanana ny fitsinjarana ny vaditsinjo ny tosika fameno de miara-malala n'izany tsika tsy takona feno reny trangy reny ndrenjato andrasantsika ny tatitra ataon'ireo délégation zay lasa ny tuliara any Tsonjombe amin'ireo etsika zay nataony antokotiky Madagasikara tarihan'ny filomakan-kavalomanana misy ihany koa ny état de lieu zay ataony ny vondrona panorama amin'ity farany herinandro ity misy ihany koa ny fivorina amaranana ny taona zany ao anatin'izany vondrony panorama zany isika moa eto anivon'ny fandarana Resaho Aloha dia amin'ny anio koa zany no amaranantsika aloha ny taona dia andrasantsika indray ny taona vaovao firarintsoa ngamba no entitsika ho an'ny vahoaka malagasy manaraka ny fandarana Resaho Aloha na ny eto Tanindrazana na ny any ivelany dia mirary soatsika ho amin'ny krismasy 24 ary samy mba atratra ny taona vaovao 20 sy 20 vonson ndrenjato teny kely angamba ho an'ireo rehetra zay nanaraka atsika eto anatiny zay andininy 9 zay teto amin'ny fandarana Resaho Aloha de mampanantena anareo zany izahay fa mbola hanohy hatrany ny fanomezana vaovao mafana ho anareo
eto amin'ity fandaharana ity ary anao famakafakana arak'izay tratra mba tsy de hitongilana loatra izay moa fanoherana dia misy ligne rédactionnel zay mibaiko ny fanoherana zany a amin'izay lafin'izay dia somary tena mitehaka loatra ny raha ataon'ny mpanohitra zay ary everiko fa ara-dalàna zay be loatra ny olona miteny momba ny fanjakana nefa raha ny ataon'ny fanjakana io no refesina ampitahina ny ataony aty amin'ny tsy miankina mpanohitra de everiko fa tokony ho lasa lavitra ny firenena raha ohatra ka marina avokoa ny zavatra resahana momba n'ireo fitondran'ireo fa ny antsika moa zany de miezaka manao an'izay minimum d'objectivité zay tsika eo amin'ny famakafakana zay ataotsika eto marina fa tsy mpanolotsaina n'ireo mpitondra fanjakan'ireo no antom-pisitsika fa manao raharahan'ny fanoherana nefa fanoherana zay miezaka mba hanara-penitra manoloana ny fanaovana politika eto Madagasikara de miraro ny sosiny tsara ho anareo zahay mba ho tratry ny taona sy ny krismasy sambatra ho atsika menakafy. Dia izay indray no amaranantsika ny fandarana ny amin'ny anio tsy aiviny ianao zany fa dia amin'ny heritaona indray tsika no mifanao fotoana eto anivon'ny télévision MBS dia ny fanoherana moa arak'izay voalazay dia miezaka foantsika ny mitondra lay pratika vaovao amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ka dia mametraky ny mandra-piona tompoklasy tompoko vavy vonisandry enjato kimaksima ngalaiseno mandra-piona toko veloma tompoko.